Ya, araka ny nambara teo manana vahintsika vahiny sady trano ihany ny namanama amin'ny Razafy miarabanao. Dia miarabanao mbola dia miarabany mpijery rehetrarehetra koa ny tokantrano any manaraka ny fandarana fandarana mahery amin'izao takariva izao. Ya, ny resantsika Razafy verina indray, verina ny trophée mahery amin'ity taona ity. Ny trophée mahery ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo zany mazava azy no karakaraintsika izany hoe ireo mpanao fanatanjahantena hitantsika fa mendrika tamin'izay taona telo ambin'ny folo sy roa arivo izay. Ya, raha ohatra ka tadiditsika tsara tamin'ny taona valo sy roa arivo no nisy trophée mahery farany ary dia voaterany tsara moa izay tamin'ny taona sivy sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo zany no ny antony efa iarahantsika mahalala dia ny tsy fisian'ny atao hoe fanjakana ara-dalàna angamba teto amintsika teto ary dia misy fifandraisany foana moa zay amin'ny lafiny ara-panatanjahantena dia ny nina tsy nasiana mihitsy ny trophée mahery ka dia miverina zany zao zay trophée mahery zay ary dia fanomezana laka ny mpanao fanatanjahantena zay tsy nisikiponitra aloha na dia teo aza izay atao hoe tsy fanjarian'ny fanatanjahantena zay teto amintsika teto tsy nitsahatra zareo nanao ny ezaka ary dia mba ho fanomezana voninahitra ireo mpanao fanatanjahantena ireny toy ny mahazatra ihany amin'ny trophée mahery dia zay no namerenana ity trophée mahery izay hitondra ny anarana efatra ambin'ny folo sy roa arivo ihany zany izy na dia mpanao fanatanjahantena tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo aza no metsika ny loka kanefa izany aza dia isany koa ny fandraisana anjara indrindrindrindra fandraisana anjaran'ireo mpamaky ny gazety malaza amin'ity mitoraka ity. Ya, zay tokoa ny zava-baovao Razafy mialohan'ny nazavanao amin'ny tsipirenzay angamba aloha izy indray aloha ireo atleta ho tolorantsika mari-pikasitrana ary dia misy ihany koa moa ilay safidy ho ataony tsika mpijery sy mpamaky izay. Nozaraina enina tsy izay ny fiteny azy nozaraina telo mazava tsara zany ny taranjam-panatanjahantena telo taranja iraisana dia telo taranja n'olon-tokana dia ho an'ny taranja atletisme zany taranja n'olon-tokana io zany dia Ihaja no nisafidiana dia Julien eo amin'ny taranja kickboxing dia Randi eo amin'ny taranja tennis. Ho an'ny taranja miaraka kosa taranja lalao miaraka zany dia Julio eo amin'ny rugby, Gladison eo amin'ny lalao baolina kitra ary Bila eo amin'ny basket. Ya, andarana fotsiny aloha izay mbola antonony Razafy teo izay fa mbola hisy ny fampahafantarana an'izy enina menada ireto ao anatin'ny gazety malaza. Ya, ho ampahafantarana antsika tsirairay zany satria mety mbola misy tsy mahalala kanefa mino maromaro zay fa nareo tia fanatanjahantena rehetra dia mahafantatra tsara ireo sy mahalala ny zava-bitany indrindrindrindra ianareo mpamaky ny gazety ka dia idirasika moa hoe ahoana ny fandehan'ny filalao ny fifidianan'ireo mpamaky ihany koa. Ya, fifidiananareo mpamaky dia ho asihonay ao anatin'ny gazety malaza isanandro zany ny tapakila fandraisana anjara misy ny sarin'ireo atleta enina ireo dia misafidy anankiray ny mpamaky anankiray zany zay ankafizinareo zay heverinareo hoe tena mendrika an'iny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo iny. Azonareo atao tsara ny misafidy mpilalao na izy enara indray fidinareo daholo fa raha ihany isaky ny tapakila fandraisana anjara zay ngamba tsara ho mare azy dia hoe gazety anankiray ny tapahanareo dia tonga dia ataonareo daholo zay fa gazety anankiray isaky ny atleta anankiray tsara ngamba manao azy fanamarian'izay mbola. Ny fantatra ihany koa Razafy mandritra ny firy andro zany no fahafahan'ny mpifidy manao an'izay safidin'izay. Manomboka raha ampitso fahatelon'ny volana martsa no isy ny tapakila fandraisana anjara zany ao anatin'ny gazety malaza ary tsy farana izay raha tsy ny asabotsy fahadimy ambin'ny folo ny volana martsa amin'ny 10:00 dia mandritra ny herinandro io zany no anaovantsika ny fandamidaminana ny zavatra rehetrarehetra mikasika izay safidinareo izay. Mandritra ny herinandro nanaovana ny fandaminana rehetra aoriana izay herinandro izay
dia eo amin'izay tsika raha zafy no ikarakara kosa le lanonana goavana zany alorana ny trophée mahery ataka izay efa nataontsika hatrizay. Ya ny fanolorana ny trophée mahery izay anasana antsika rehetrarehetra moa pakafy ny fandarana mahery pakafy ny fanatanjahantena ary mpamaky ny gazety ny groupement TV dia ny gazety mahery zany sy ny gazety malaza ihany koa ny fahatelopolo ny volana martsa amin'ny 7 ariva eto amin'ny matv. Ya lanonam-be ny an'ny fanatanjahantena tsika pakafy sy mpanaraka izay fanatanjahantena izay amin'io fahatelopolo ny volana marsa io famotinana zay ngamba raha zavy. Famotinana moa dia zao fotsiny le izy hoe rehefa ohatra ianareo ka andray anjara izany ary amporisiana moa ianareo andray anjara dia ao anatin'ny gazety no ahitanareo zany ny tapakila ho ampafantarina ianareo ihany koa zany ny mikasika ireo atleta tsirairay ireo dia aza adonona ihany koa zany ilay lafiny anankiray nyteneniko teo hoe tapakila iray gazety anankiray atleta anankiray. Fanontaniana farany zavy tsy maintsy mipetraka koa hoe inona ny loka? Ny loka dia omentsika ny antsoina hoe trophée mahery zany izay mpanao fanatanjahantena safidinareo mpamaky omenay omentsika ny antsoina hoe trophée mahery tsy antony hoe mety nyray amin'ray iny tsy maintsy nyray amin'izy eninareo zany fa mbola isy ihany koa ny antsoina hoe trophée mahery zay ho safidin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena moa eto amin'ny mahery zany izay atleta ahazo ny trophée mahery izay anankiroa zany no tena azo lazaina hoe ahazo loka dia hitantsika eo ihany ny lafin-javatra manaraka zany mikasika indrindra ny loka hafa. Ya tsy adinony ihany koa moa mazava ho azy ireo isika hapamaky sy mpandray anjara fa dia isy ny tokony isy raha zavy tokony isy aza matahotra tsy mbola izy azalana tsy nazahoany mpamaky ny loka izany. Ya iny ary raha pitso zany ny fotoana raha pitso dia efa hivoaka ao anaty gazety malaza ireo ny tapakila fandraisana anjara satria ray tapakila ray ho ana atleta iray amin'izay fifandanana ny trophée mahery 7 sy 2 arivo izay ary dia anasanasika rehetrarehetra ny fandraisana anjara amin'izay hatramin'ny 10 volana marsa moa no anaovanao izay ary amin'ny 17 volana marsa no ampafantarina antsika hoe iza ireo nahazo ny trophée mahery ireo ary iza ihany koa no rotolorana ny amboara sy ny loka. Fa izay no mikasika ny misotranao raha zavy teto amin'ny fandarana ary nadalo teto dia misotranao kongola ary dia mampahery anareo izay tsy mitsahatra ny manolotra ity fandarana izay inoko fa dia ankafizinareo any tokantrano hiavy ity.